Ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalany. Izay no anomboantsika ny herinandro fiarahana dia manasa anao mba haritra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra natratra izao anio izao indray, afaka andinika indray isika ny tenin'Andriamanitra izay mbola amin'ny bokin'ny Filipiana sy Kolosiana, amin'ny hoe Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Amin'ny herinandro ity dia hijery hevitra anankiray isika manao hoe tanteraka ao amin'ny Kristy, fa ny androany dia hoe ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalany. Koa ny tononona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Andery araka hivavaka isika raha hanomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny fahasoavanao, ary misaotra noho tombotsoa omenao anay fa any mandinika ny teninao. Mamela ny helokay ary aoka ny teninao mba hitondra soa, hitondra famelobelomana ho an'ny tsirairay avy, ary ny fanena masina no hitaridaranay ho amin'izany. Dia apetraka-pelatana anao izao fotoana izao, tononona sy angatana ny vavaka noho ny amin'nara Jesosy. Amen. Manana andininy atao tadidiana indray isika amin'ity herinandro ity, dia amin'ny bokin'ny Kolosiana toko 2 ka manomboka amin'ny 9:20 sy ny 17 manao hoe: koa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloam-bolana, na ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Izay andininy izay no iverimberina kanefa hoantsika notenentsika ihany koa amin'ity herinandro ity. Fa ny androany dia hoe ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalany. Indray mandeha Joba dia nametraka fanontaniana tahaka izao amin'ny bokin'ny Joba toko 7:20 ka ny andininy 12 manao hoe: fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana. Samba maniry ahita fahendrena ny tsirairay avy, samba miandrandra fahalalana ny tsirairay avy, ka nametraka izany fanontaniana izany i Joba: aiza no ahitana ny fahendrena, aiza no hitoeran'ny fahalalana. Ny apôstôly Paoly dia namaly izany taon-jato maro tateorino amin'ny bokin'ny Kolosiana toko 2 ka ny andininy 3. Hoy izy hoe: izay afena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Manomboka amin'ny andininy 2 tapany faharoa moa dia Kristy no lazainy hoe ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy no misy ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ao amin'ny andininy 2 dia zao no lazainy hoe mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana, be avy amin'ny fahazavantsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy. Kristy no farafiafenan'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalana rehetra. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny Kolosiana toko 2 ka manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7 dia nanatanjo ilay Paoly amin'ny antony anoratana ity epistily ity ho andro zareo Kolosiana, ary menantsika ihany koa izany taridalana izany mba hanampy ireo mpino tany Kolosia hamantatra ny fampianaran-diso, hamantatra ary hahatonga an'izy ireo hanana firaisam-po eo amin'ny fitiavana kristianina, ary mba hampifaliana ny fony izy ireo amin'izany fampiraisana izany. Zao no voalaza manomboka amin'ny andininy 1: fa tiako ho fantatrareo ny hamafin'ny fiazahako ho anareo sy ny amin'ny Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahitantavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny amin'ny fony amin'ny hampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana, avy amin'ny fahazavantsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy. Izay no tanjon'ny Paoly mba hahatonga ny firaisana eo amin'ny fivavahana fitiavana kristianina. Teo anatrehana izany koa nefa dia nany fiderana ny apôstôly Paoly amin'ny andininy 5: fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny fonareo any Kristy. Mahafinaritra fa mpitarika mahay mankasitraka, mahay manao fiderana amin'ireo fiangonana ny apôstôly Paoly, nidera azy ireo
noho ny filaminana sy ny tsy fiovan'izy ireo amin'ny finoana any Kristy. Le teony hoe filaminana dia teny ampiasaina izy io amin'ny ilazana amin'ny resaka fisoroana tamin'ny androny araka ny fanaony Arona, Melkizedeka, nampiasana zany mba ilazana ny filaminana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anivon'ny fiangonana. Zay no hitantsika eto hoe misy filaminana teo anivon'ny fiangonana ary dia nikendry nitandrona zany filaminana zany ny antony nanomezan'ny Paoly le taridalana toromarika hanamafisana izany filaminana zany eo anivon'ny fiangonana. Ary izay ihany koa ny tanjony na niendrena ny loholona na niendrena ny diakona mba hisiny zay filaminana zay, satria tamin'ny alalan'ireo fipetra zay nametrahan'ny Paoly ireo no nitehirizana sy nampitana le fahendren'Andriamanitra sy ny fampianarana baiboly, ny fahalalana ao amin'ny Kristy. Vokatra zay toe-javatra zay, vokatra fampianarana noraisin'ireo Kolosiana zay, dia tsy niova ny finoan'izy ireo, tsy voaozongozona, satria niorina mafy tamin'ny fototry ny tenin'Andriamanitra ireto mpino ireto. Ary dia nidera azy Paoly mankasitraka anareo izy. Koa dia zay nahatonga ny Paoly ilaza ilay teny hoe mankasitraka mifaly ao izy, mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo ao amin'ny Kristy. Noho izay filaminana izay dia voatazon'ny fiangonana ny fahendren'Andriamanitra sy ilay fahalalana ao amin'ny Kristy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, eriko mba hianjaka ao tokantranotsika tsiraray avy ao amin'ny fiangonana, ny fiarahamonina misy antsika ny filaminana, satria ao anatin'ny filaminana zay no hatakarantsika ny fahendren'Andriamanitra sy ahitantsika ny fahalalàn'Andriamanitra, fahalalàn'i Kristy, ka tonga antsika hiorina tsara tsy miovaova eo amin'ny fiarahantsika mandeha miaraka aminy. Tompony, ombanao indray ka afahantsika mitahiry izany fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàna ao amin'ny Kristy izany. Dia ary hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay noho ny fotoana izay nomenao anay ka nahafantaranay fa ianao no faratampon'ny fahendrena sy ny fahalalàna rehetra ao amin'ny Kristy. Nampahafantarinao anay zany mba ahatonga anay andeha araka izany fahendrena sy ny fahalalàna araka ny teninao izany. Dia apetraka-piadananao ary tontolo andro izay ho diavinay androany aza mafoina mahasaraka anay. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.